Tentulandanyamzanye niletetukizayno lazanye rapetunyana kavyo nyandrivavahaje lelana yerisanandrizao tungamyantiadye nisava misimikikyowe andewaise tiainwe nifanaikane efanade masumideri milazefa tapedalankale sifanta nifanyande mantranyengezave Qual farol sine funye Manoze yasnyatao Mampiuru huran kudun tunye Vama bei sanandr Suzana tipike Izon noandrement havunzatike Masumideri
Les chants de la chorale de la communauté chrétienne malgache de Suisse remplissent le temple protestant de Servette-Vieux-Seux à Genève. Ce dimanche à 15h, plusieurs dizaines de fidèles malgaches résidant un peu partout en Suisse ont fait la route pour assister au culte œcuménique. La communauté organise 2 célébrations par mois, une fois à Genève, une fois à Lausanne. Pour satisfaire tous ses membres de confessions très différentes, les offices sont tantôt catholiques, tantôt protestants et parfois les deux. Les fidèles comme Bépi, de confession luthérienne, ont adopté cette formule. Ça fait 16 ans que je suis en Suisse et puis ça me manque pas du tout. Les gens de la communauté deviennent aussi ma propre famille vu qu'on se voit assez souvent et puis on devient très familial, très convivial. La chorale joue également un rôle central dans les célébrations. Elle a vu le jour il y a 20 ans et réunit autant d'enfants que d'adultes. Felana nous explique qu'elle sert aujourd'hui d'instrument pour accueillir et intégrer les nouveaux venus. C'est comme un peu un lieu de passage pour les gens parce que comme c'est des jeunes qui passent, ils restent pas, la plupart ne restent pas indéfiniment. On a vu passer des tas de personnes et autant d'éléments, autant de personnes intéressantes. L'essentiel, c'est qu'on puisse louer ensemble. Felana, Bépi, tout comme les autres paroissiennes, sont très impliquées dans l'organisation des cérémonies. Ce dimanche, une femme a été chargée de l'achat des hosties, une autre de l'ouverture du culte. Le pasteur n'intervient qu'au moment du prêche et des sacrements. Pasteur Arinstou fait partie de la communauté malgache depuis 30 ans. Le théologien anime bénévolement des cultes depuis des années et se souvient avec plaisir des origines de ce mouvement qu'il qualifie de laboratoire participatif où chacun a sa place. C'est un peu une sorte de laboratoire de ce que pourrait être une communauté dans laquelle on aimerait participer. C'est aussi un peu un laboratoire d'œcuménisme. C'est un laboratoire d'écuménisme, effectivement, parce qu'en fait, il y a une petite histoire qu'on raconte souvent, c'est que nous avons joué aux cartes et célébré nos anniversaires avant de célébrer le Seigneur ensemble. C'est-à-dire qu'on s'est connus, tiens, t'es malgache, je suis malgache, on joue ensemble, on passe des moments ensemble, on célèbre nos anniversaires ensemble. Puis Noël s'approchant, on a dit tiens, ce serait bien de célébrer ensemble quelque chose. Alors on a d'abord prévu juste de faire un repas, puis après on s'est rendu compte qu'on était chrétiens les uns les autres. On a dit mais alors on pourrait, je sais pas, faire une petite célébration peut-être. Alors on a dit on fait une célébration et c'est là que tout à coup on s'est rendu compte, alors que jusque là on était tous pareils, on s'était rendu compte que tel vient de telle région et pratique plutôt différemment que moi. Alors là on s'est dit est-ce qu'on va fonder d'autres communautés séparément ou on continue? Mais on s'est connus comme ça, on a célébré comme ça, on reste comme ça. Après le culte, les femmes déposent sur la table des spécialités de leur pays d'origine préparées avec soin. Les discussions vont bon train. Au-delà de la foi, c'est surtout une belle amitié qui soude la communauté chrétienne malgache de Suisse depuis 30 ans.
souhaite un petit concert de Noël, c'est une man FKMSM, nani finguna Christiane et Tchisimantin. Falme araba tsigareta aminarany Jesosy Kristy Tompo. Mino efa azo fiadana sy fifaliana ianao amin'ny rahantsika manome voninahitra sy midirin'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Andriamanitra fitiavana sy tompon'ny fiainana ane, iona aminao amin'ny alanareo hira fiderana sy vavaka izay rahantsika manandratra. Pour nos amis francophones, bonjour et bienvenue à ce concert de Noël organisé par la communauté chrétienne malgache en Suisse et aux environs. Nous allons encore louer et célébrer le Seigneur en ligne en ce 19 décembre. Nous allons acclamer la grandeur de son nom. Il est appelé merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mes compagnons vont vous présenter le déroulement de la soirée un petit peu plus tard. Mais d'ores et déjà, au nom de la FKMSM, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une année bénie 2022 sous le signe de l'espérance. Joie sur la terre et gloire à Dieu. Bon visionnement et bonne écoute. Iaraka ivavaka isika tompoko. Rirainay eo faly misaotra anao zahay noho ny androandroany. Misaotra noho ireo soa rehetra nataonao tamin'ny fiainanay nandritra izay fotoana rehetra izay. Ankehitriny dia velom-pisaorana anao izahay noho ny famindramponao mbola hanomezanao anay indray fotoana ahafahana miteranao, fotoana ahafahana mankalaza ny nahatongavan'i Jesosy Kristy teto amin'ity tany ity, tonga mba hamonjy anay. Feno fonay Andriamanitra, lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Ny vavaka asandratray dia mba hamanginao ny fony tsirairay amin'ny toerana rehetra izay misy azy. Ianao tompo mahita ny zavatra iainan'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Mety misy ny manana fahasairanana, mety misy ny marary, samy apetraka eo ambanin'ny fahasoavanao ny tsirairay dia ovanginao sy ankairezinao araka ny haben'ny famindramponao. Ankehitriny ary dia manatrehinao izao fotoana izao fa ho anao no anaovanay izany. Midina aty amponay ary azavao amin'ny hatsaranao, ny voninahitrao, ny mety ho alokaloka rehetra ny anatinay ihany. Dia manjakay ianao Andriamanitra, manjakay ianao Jesosy eto anivonay. Dia raiso ny dery, ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen. Luka toko faharoa andimy faraka amin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fampamonjy niteraka ho anareo ny ao tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Luc chapitre 2 verset 11. Au nom de Jésus-Christ, car il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur. Amen. Fifaliana lehibe ho an'ny ankizy atao amin'ny sampana sekolelahady atao amin'ny FKMSM ny manolotra ho anareo koa andian-tononkalo vitsivitsy. Isaoran'izy ireo noho ny fandraisana anjara amin'izao fankalazana izao dia mirary avy hatrany fety sambatra ho antsika rehetra. Noël fifaliana, Noël fiombiana, tonga ny Mesia hamonjy izay mania. Qui est donc ce petit bébé? Qu'a-t-il de si particulier pour que tout vienne l'adorer? Les mages, les anges et les bergers. C'est celui par qui tout existe. C'est celui en qui tout subsiste. Il vit de toute éternité. Et c'est en lui que tout fut créé. Il est chef de la création souveraine sur toutes les nations. Aucune puissance peut l'égaler. En toutes choses, il est le premier. Cet enfant est le créateur. C'est Dieu qui vient comme un sauveur. Puissance divine, faiblesse humaine, voilà le mystère de Noël. Dans une étable de Bethléem naît le grand Seigneur des Seigneurs. Sur sa tête, au pas de diadème, mais du ciel l'éclat d'une lueur. Un astre célèbre sa venue, d'une joie des hommes bien moins connue.
que nos fils sont belles, en habits de lumière, de mille étincelles, voulons vaincre l'hiver. Les voici décorés de guirlandes d'argent, aux ballons accrochés pour suspendre le temps. Sera-t-il invité, lui, l'enfant de Noël, car tout est préparé pour l'envoyer du ciel. Les mages l'ont cherché, son étoile les guidait, en quête de vérité, celle qui l'attendait. Moi je veux l'accueillir, l'acclamer comme mon roi, je sais qu'il veut bénir, mon décor c'est la foi. Noël, ô grand prodige, le Verbe créateur, vient naître sans prestige, comme humble serviteur. Dans notre pauvre monde, sa tente il a dressé, nouvelle sans seconde pour tous les cœurs blessés. C'est la paix de Noël pour régler les conflits. Elle est bien actuelle pour chacun aujourd'hui. C'est la joie de Noël, les parents, les amis, une fête bien réelle quand tous sont réunis. Noël, parfaite mélodie, humain, voici votre Messie. Il est là, ton libérateur. Aujourd'hui est né ton sauveur, l'espoir pour toutes les nations, la venue d'un entier pardon. Tous les anges forment un cœur, car il nous est né un sauveur. Lumière, chassant l'obscurité, gloire, venons sur la terre habiter. Le salut, mystère si grand, se trouve dans ce petit enfant. Il vient pour régler le problème du péché en s'offrant lui-même. Chantons l'île de l'espérance, c'est l'heure de la nouvelle alliance. Il donna sa vie sur la croix, blessé, souffrant, payons pour moi, chrétien. Voici ton Rédempteur, c'est Jésus, notre seul sauveur. Après Noël, que feras-tu? Fini le sapin éclairé, tous les décors ont disparu. L'après-Noël, l'as-tu pensé? Après Noël, que feras-tu? Du bon message annoncé, de l'évangile et de Jésus, vas-tu les mettre de côté? L'après-Noël, c'est chaque jour la joie de vivre près de Dieu, car je sais qu'il sera toujours nous apporter ce qu'il y a de mieux. Quand Noël approche dans le monde entier, une brique nous cire, nous rosse dans tous les foyers. Oui, c'est pareil. On remplit les paniers, jouer une poupée et plein de merveilles. On sort même le petit Jésus du fond de son tiroir. Il a peut-être même droit à un petit chant ce soir-là. Amis, vous voulez te dire de ne plus rôder dans l'oubli, de préciser du soi, invite-le maintenant à venir habiter dans ton cœur meurtri par le péché et les soucis. Là regarde la maladie, il pardonne, il guérit, il t'attend, il est vivant. Oui, invite-le dès maintenant à vivre dans ton cœur dorénavant. Jésus t'aime. Ali miarahaba rehetra fifaliana ho anay vehivavy mpanasina eto amin'ny Afrika Mesenina manolotra anareo irairay zany andraisana anjara ny fankalazana ny Noely ity. Ny hira tolotra anio anio ny andro famonjena teraka ao Betlehem, hirany tarika fanilo izy io hirany indraminay zany entinay ankalazana ny Noely amin'ity taona ity dia rary Noely sambatra. Ando
Antoko-pira ao amin'ny fiangonana kristiana malagasy eto Suisse sy ny manodidina FKMSM. Dia manolotra antsika hira roa mitondra ny lohateny hoe mitsingeriny indray sy magitelo lahy amin'izao fotoanany Noely izao. Koa dia mihaino finaritra ary tompoko. Eu
Misaotra ny sampanao amin'ny FKMSM-tsika tamin'ny tapany voalohany iny, tapany faharoa dia rahantsika amin'ireo mpanakanto sy atoko-pihira izay namaly ny fanasana amin'izao fotoana iandran-drantsika ny elo izao. Alohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa anefa dia mamelana ireo hanokana n'ity takarivo ity, atsiarovantsika an'ireo havantsika, ireo namantsika, akaiky ny fototsika izay nandao antsika. Misaotra an'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra rehetra, manome voninahitra azy. Dia androany tezara amintsika rehetra fifaliana ety an-tany koa izahay. Raha tezara fifaliana koa ianao na encouragement na fankasitrahana ho an'ireo mpandray anjara dia misokatra ho anao ny hevitra fanoratana na ao an-traty izany. Mpifaliana ary no andraisantsika ny Taty Fanja izay mitondra ny teny avy any amin'ny tarika Ndrina Ramamonjy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika no izao fotoana izao, satria noho ny fahasoavany sy ny famindram-pony, ary tena tsy mitsahatra tokoa ny fiantrano fa vaovao isa-maraina. Faly miarabanareo rehetra any ampitan'ny ranomasina any, ary misaotra anareo noho ny fanasanareo andray fitenenana kely. Misaotra anareo koa noho ny izao fahatsiarovana izao izay ataonareo any dadanay Ndrina Ramamonjy izao. Efatr'andro talohan'ny nahafatesany dia isaky ny hanao méditation isa-maraina dia vao manokatra amin'ny Baiboly dia tonga dia eo amin'ny Jeremia 49:11 eo foana no misokatra ilay Baiboly. Dia tsy haiko koa tamin'ny taona firy no tsipihako menamena be io Jeremia 49:11 io. Dia izao no teny ao hoe ilaozy ny zanakao ny kamboty, fa izao no amelona azy, ary aoka izany ho itokiny ny vadinao mpitondra teny. Dia hoy aho hoe tsy tiako izany Jesosy io, tsy tiako izany sady tonga dia avadiko ilay izy. Tonga indray ny ampitsony iny dia eo ihany, tonga indray ny afaka ampitsony iny eo ihany. Kanefa n'ilay izy rehefa tonga tokoa ny andro izay nandraisan'Andriamanitra azy dia tena nanaika ahako. Ary isaorako ny Tompo tena nanafiery anay, ary tena mahatoky tokoa Andriamanitra fa hatramin'izay nalasana an'izay dia tena mihanika amboty sy ny mpitondra tena tokoa izy. Satria anankiray ny zanakay fa misy 10 eo ny taizanay, dia tena isaoran'Andriamanitra fa tena mihanika amboty sy ny mpitondra tena izy. Ny tarika Ndrina Ramamonjy dia tena mbola manohy ny asany izao, ary tena Andriamanitra tsapa mihitsy fa Andriamanitra no tompon'ny asa, ka manome zoto sy hery ho an'ireo ankizy ireo amin'ny fanohizana ny asa fitoriana. Isaorana ny Tompo mampitraka, manome fiadanana, manome fanantenana. Mirary atsika amin'izao Krismasy izao, mba ho tena Krismasy foana ny fiainantsika, na mora na misarotra, satria mbola eto an-tantsika dia tsy maintsy mandalo fitsapana maro samy karazany dia tena aingany mba ho Krismasy foana miaraka amin'ny Jesosy ny fiainantsika. Ary mirary atsika koa mba ho tratry ny taona 2020 sy 2021 izany, dia ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra, ary mirary soa atsika rehetra koa. Manao velomantsika rehetra, mandra-piona indray.
Miarabantsika rehetra tonga sady eto amin'ny tapany faharoa ity concert de Noël ity isika ary anomboantsika izany dia handray andreo mpanakanto nasaina manokana ary isaorana be dia be ry zareo namaly ny antsony amin'izany ka dia mino finaritra ary tompoko. Satya Sati Vatuna Sututi
Ny ampifaliana no iarabana tsirairay avy tratr' izao Noely izao, vanadra atsorovantsika ny nahaterahany tompo. Ka ny atolotra dia vavaka anaty hira izy ity, izay mifototra amin'ilay tenin'Andriamanitra tiako zaraina aminareo ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko fahaenina ny andininy fahafito ambin'ny folo, milaza toy izao hoe alilisa ny vavaka hoe Jehova mifona aminao aho, ampahirato ny maso mba hahitany, ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy. Ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Dia faniriana amin'izao andro Noely izao dia mba hahiratra ny masontsika menakavy, hahita ny tompo, fa indrindra tena handray ny alehibeazana izany fahatongavany tetỳ an-tany izany, dia mirary Krismasy sambatra tompo. Dia mankafy koa izao hiram-bavaka izao. Ny
Dia faly miarahaba-antsika rehetra tompoko fifaliana ho any manolotra anareo an'ity raha manaraka ity izay mitantara ny fitiavan'Andriamanitra. Milaza izany hoe tena mahatoky tokoa Andriamanitra, afaka hianteherana ny fitiavany tsy miala amintsika. Atsarovana izany amin'izao andro ankatoko ny Noely izao. Dia mirary sahady fety sambatra ho antsika rehetrarehetra eo ambany fahasoavany. Andray ny Etokopira avy any Madagasikara antsika efa le mamamanina
dia ny Tatakry zany dia mihay nofinaritra tompoko. Merci aux chorales de Madagascar qui nous ont partagé leur chant. On continue notre voyage musical avec le Canada.
Ary io ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Izany teny izany no entin'ny harmonia mpamonjena FLM Montréal hiaram-panantsika amin'izao andro Noely izao. Ka ho fanamariana izany, izahay dia hanolotra fehezan-kira arahin-tononkalo ho anareo. Ka mino finaritra ary tompoko. Ity Noely ity no Krismasy fankasitrahana. Na ny kely na ny lehibe dia azo fahafahana, ka anao no sisa ny finoana aoreno dia ho azonao tokoa ilay fankasitrahana feno. Well,
Raha atao haindram-bava ity Noely ity dia andro lehibe izay nahaterahan'i Kristy. Ka ny fiadanana dia ho ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona rehetra izay ankasitrahany. Voninahitra ho amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Rehefa avy nandalo kely tany Kanada tsika dia hiverina anakaiky antsika aty Frantsa aty indray andray andro atoko-pira maro samihafa meno tsy finaritra tompoko. Miaraba antsika rehetra tompoko. Fisaorana no atolotra an'Andriamanitra no ny natrarantsika izao fotoana izao. Mahafaly anay ato amin'ny CCMG ny mbola mandray anjara hatrany amin'ny concert de Noël karakaran'ny FKMSM. Amin'ny tindray mitoraka ity moa dia ny ankizy no andray anjara ka ny rataon'zareo dia ny hoe Dera sy Laza, Zoko David no namorona azy. Ny CCMG moa na communauté catholique malgache du Genevois dia manao lamesa isaky ny 4e dimanche du mois ao amin'ny fiangonana Saint-André Annemasse. Tamin'ny novambra 2020 no niorina ny fiangonana. Izany hoe efa 20 taona lasa izay. Ny fanokafana ny taonjobily moa dia efa natao tamin'ny faran'ny taona 2020 fa noho ny amin'ny anara-pahasalamana dia natao tsotsotra izany fotoana izany. Androany maraina ihany koa tamin'ny folo sasany nisy lamesa famaranana izany taonjobily izany tao amin'ny fiangonana Saint-André ary tamin'ny tolakandro tamin'ny 3 sasany ny fankalazana Noël tao amin'ny salle paroissiale La Josta tao Annemasse ihany koa. Dia mirary sahady Noël sambatra ho antsika rehetra tompoko. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fiadanana mampasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Izahay eto amin'ny fiangonam-pifoazana Tobo lehibe Manolotrony dia faly miarabanareo ary faly ihany koa mamaly izao fanasana ataon'ny fiangonana FKMSM izao. Misy tenin'Andriamanitra anankiray atao amin'ny Baiboly eo amin'ny Isaia 7:5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy no menantsika ary ny fanapahana dia ho antsorony ary ny anarany dia atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, Ray ny mandrakizay, Andriana ny fiadanana. Amen. Ny hira izay fandraisanay anjara amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe reto koa ny feon'anjely.
dia meno finaritra tompoko.
Ny FPMA Tafanomasina dia fiangonana protestanta malagasy aty andafy ao amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Lafrantsa. Manana ny antoko-pihirany feon'ny lanitra izy AMFL, izay niforona ny taona 1940, izany hoe 5 taona nisiany. Manatanteraka ny hiraka asa fitoriana ny filazantsara ankira na ao anatiny na ivelan'ny fiangonana, indrindra rehefa misy ny fiarahana ataon'ireo mpino kristianina rehetra manodidina. Isaky ny asabotsy hariva amin'ny fitora no fotoana ianaran-kira mandritra ny adiny 2. Misy fandaliana-pinoana isaky ny asabotsy faharoa ny volana. Any an-tokantranony tsirairay ifandimbiasana no ivoriana. Misy fiaraha-misakafo aorian'ny fotoana. Ny hira entinay iderana an'Andriamanitra dia mitondra ny lohateny hoe aminao no iposahan'i Jehova, izay hitantsika ao amin'ny Isaia 1:2, izay noforonon'Andriamatoa Zizi Rabako Ralambony Rina, na ny feony na ny tony. Avy amintsika tokoa ry namana mpihira no isehony ny voninahitry Jehova. Afatra Noely a Jaona 2:4-5:30 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay nanirakahy sy ny mahavita ny asa. Tanterao ara ny asany koa miarahaba sahady antsika samy hatratra ny andro Noely, manaova fety sambatra jiaby. Saotra indrindra.
Ton
ho azy rerany ny voninahitra ao mandrakizay. Misaotra ny faritra France tsika, da mbo hira miretina mahafinaritra zay niarahanareo androany. Mahavelo-panantenana ny mahita an'ireo ankizy madinika maka ny toerany sady amin'ny izany sehatry ny fiderany zany. Fianarana roanay koa ny mahita anareo zoky ray aman-dreny, ianareo ry dada sy ry mama zay mitarika anay, ary tsy miala amin'izany lalan'izany hatramin'ny farany. Rehefa avy namangy a Madagasikara ary tsika zao namangy any Canada, nandalo tao Frantsa dia tafaveriny tsy fisy indray dia mampandroso ny atoko-pira rehetra izay handray anjara eto amin'ny faritra misy antsika eto fisy ity, dia ho farana antsika amin'ny fandraisana anjara ny atoko-pira mitambatra amin'ny FKMSM ny amboaram-piderana zay rahantsika androany. Bonsoir à tous, je m'appelle Constance Rakoutoassou, je représente la communauté Ames, donc la chorale de la communauté Ames, aumônerie catholique malagasy et suisse. Nous sommes basés à Lausanne et nous regroupons une quinzaine de choristes, tous animés par la foi et l'amour pour les chants de louange. Nous allons vous chanter ce soir Quintana Mazav. Donc, ce sont les étoiles qui scintillent pour guider les mages et magnifier la naissance du Sauveur. Nous vous souhaitons à tous une bonne fête de Noël, que la fête de la Nativité soit toujours une source de joie et d'espérance pour vous. Misaotra lehibe isika fa mbola nomeny tombonandro ka nahatrarantsika indray an'izao takariva ahafahantsika mankalaza ny Noely 2024. Misolo tenan'ny kristianina tanoa aloha telanina malagasy eto Genève ny tenako izay sampana velona ao anatin'ny fiangonana loteranina malagasy eto Genève sy ny Frantsa manodidina moa izany. Tenin'Andriamanitra fohy nalaina tao amin'ny Lioka toko voalohany 9:20 izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe arahaba ilainao soavina ny tompo mombanao. Mitondra ny teny fiarabana ny kristianina malagasy rehetra eto Suisse sy ny manodidina ary ny fiangonana rahavavy ihany koa ny sampana tanora kristianina rehetra izay nahatratra ny Noely 2024. Ampifaliana tokoa no andraisana anjara amin'ny concert de Noël izay atao tsika handray mpanjaka lehibe tokoa isika
ka ampifaliana no anoloran'ny Katelema Genève hira anankiray nampitondrana ny lohateny hoe mpiandriondry. Mamerina ny tantaran'ireo mpiandriondry tamin'ny alina nahitan'ireo anjely marobe, nampiseho ihany koa ny fanatretena lehibe izay nahatongavan'ilay Mesia tsy mba lapa mahafinaritra, tsy mba olo manan-kaja no nandray azy fa mpiandriondry, ary ny mpamangy dia mpiandriondry, nefa dia mpanjaka lehibe no raisitsika, ary ny fotsika no handray azy amin'ny mpitiavana amin'izao Noely 2024 izao. Hafatra kely avy amin'ny Katelema eto Genève sy ny Fiangonana Loterana Malagasy dia ny fitoam-pivavahana isaky ny alahady maraina amin'ny 10 sasany, ary amin'ity taona ity dia hisy ny fankalazana manokana ny krismasialina zany dia ataon'ny zoma 4 ny volana Desambra amin'ny 9:00 zany dia atao amin'ny Temple de Dardanie, dia misaotra ny FKMSM, ny chorale La Valian'i Jéhovah izay nikarakara ny concert de Noël, ary ho an'Andriamanitra rerihanana ny voninahitra. Misaotra tompoko. Ny Fiangonana FJKM Glanfasoavana, ny Sampana Tanora Kristianina FJKM Glanfasoavana dia faly miarahaba anareo indray. Ianareo tapaka sy namana, ianareo avy Manjakaiza nahatratra ity fankalazana ny andro Noely ity indray. Dia ny Tompo Jesosy no hanome fifaliana anareo amin'izao fanatrehana izao fotoana izao.
hoy ny tenin'Andriamanitra, fiadanana no avelako anareo, fiadanana nomeko anareo. Koa dia izany fiadanan'Andriamanitra izany no amintsika tsirairay avy, ary izay sampatana tanora kristianina dia manolotra irairay ho fankalazana ny Noely, tonga ny Noely, dia mirary soa ho antsika rehetra. Amen. Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child,
us, oh my Lord. Your very self you gave us, oh my Lord. That sin may not us, let us stand, love may reign once more. Oh my Lord, let God be come to, oh my Lord. What did the Lord come to, oh my Lord. What clever nothing come to, they needed you so bad. Oh my Lord, with the church adoration, oh my Lord. The trumpet jubilation, oh my Lord. And full of admiration, they realize what they have. Oh my Lord, you sent your son to save us, oh my Lord. Your very self you gave us, oh my Lord. And full of admiration, they realize what they have. Oh my Lord, and full of admiration, they realize what they have. Tonga izy mba hitady sy hamonjy izay very ho an'ny olona rehetra fa tsy mba ho anao irery. Tonga ny ony zanak'olona nitondra fiainam-baovao mifalia miobia noho izao fitiavana izao. Fa efa tonga ny zanak'olona.
Mba ho Noely tena miavaka izao Noely androany izao, ny ranomasy ho fafana ny fahantrana koa andao. Zany no faniriko ry Jesu tombo sasakely, ity Noely ty anie mba ho Noely hafakely. Noely hafakely. Aza miala hoe azafady, ino nalazao ny Noely aminao? Toa andro hafakely, ny androntsika anio, ny nkita mansopika, ny alina madio. He mankalaza fety ny olona rehetra, Noely, Krismasy no rehetra misy fetra. Inona ary zany? Lazao ahy ambarao. Raha fantatrao ny dikany fatao zava-baovao. Noely hoe anio, Krismasy ihany koa. Mitovy ve Ramatoa ny dikan'ireo teny roa? Mitovy zany raha miseho, natao fotoana hifaliana, anadinoana sorisory hialana fiafiana. Anina daholo na ireo mamy na masira, akoho, vorona, gâteau, marobe tsy voatanisa, tsy tsitsiana vola mihitsy na vidiana tapitrisa. Atao mameno ireo vilany na dia ariana izay tsy lany. Noely ny mpisakafo tsy mba misy andrasondraso. Tamin'ny andro ny dadabe, ianay ny andro Noely dia fihinanana. Ny fisy matavy no iadanana. Mandrosoa ianao raha mba te hifaly, fa ato ny anay mbola be ny kaly.
Noely hafakely. Noely ve tsy ho hafakely e. Ito raisy ny fengisa, raisy dia sina sisa. Hoay io, nahoana nareo no mihaingo? Anga tsy fantatrio fa Noely ny andro anio. Efa toy izao foana ny Noelinay hatrizay. Ataonay avokoa izay amanjamanjanay, kiraro, poketra, akanjo tsara sy firavaka. Ataonay raitra mihitsy mba ho hita tena miavaka. Haingo izany Noely, lamaody tena hafakely. Izahay tsy maintsy mihaingo raha tsy faly ianao mibotsiny. Izay tsikeranao indray tsy ataonay ampiontsony. Fomba tsara efa fanao tsy ataonay akilabao. Esye. Samy manana ny Noeliny. Noely, Krismasy, Noely hoe anio, mba lazao hoe ry sakaiza no tena dikan'izy io. Fetin'ireo mpino izany, ialako tsiny fa tsy haiko. Ka inona ry se no tianao tantaraiko? Taona naterahan'ilay hoe Mesia, zanaky Ramatoa Maria. Mpandrafitra Josefa Rainy, izay ihany no mba fantatro. Izay tantaram-piainany ihany toa tsy miady amin'ny patsako. Hay tsy mpino ianareo, andeha ary ao any akafa ny tany. Inona ary ny dikan'izany Noely izany? Noely aho Noely, raha mino izany ianao dia ataoko fa ho very. Fandaniana andro izany, zavatra tsy nisy akory. Raha izao ianao mody, miala sasatra matory. Noeliny tsy mpino, samy manana ny Noeliny. Ary toa mamiratra ianareo? Anga izahay ihany no mamiratra toy izao. Fa na ny trano na ny hazo, eny na ny voninkazo, manjo-pika feno ravaka, mirenty jiro, tena miavaka. Mamiratra izahay rehefa tonga ny Noely, manjo-pika toy ny kintana loko maro hafakely. Raha ianao tsy amin'izany tena tsy mba mampaninina, samy manana izay reviny, sy izay mba tena tiany tsinina. Noeliny mamiratra? Samy manana Noeliny? Fa aniza hono reto kadao tsara fony? Noely mamy e, tonga androany e. Fa avy aizany ny aviany? Ary inona ny antondriany? Ny Noely dia andro iray amin'ny taona, ifampizarana fanomezana. Fa ianao anga ahoana? Fotoana ifidianana zava-maro sarobidy, ikipinana dia lafo amin'ny tanany adidy. Noely ny fanomezana? Aiza ary ny anjarako? Angany fanomezana, saraina fotsiny amin'izao, fa omena ny olontiana sy ireo izay tena akaiky anao. Samy manana ny anjarany, na ny lehibe na kely. Izany tena mampiavaka ity andro atao hoe Noely. Misy tompony avokoa ireo kadao tsara fono, ka miala tsiny miala fondro, aoka tsy mondromondro. Noely fihinanana, Noely ny mpihaingo, Noely ny mamiratra, Noely ny tsy mpino, Noely fanomezana. Inona ihany zany ny dikan'izany Noely izany? Ajanoko any fa tsy ahoako, ivadika eo ny ati-dohako. Hay ianareo koa mba mankalaza Noely? Ie, fetinay mpino izany, ankalazainay mpivavaka, andro iray tena miavaka, naterahan'ilay Mesia, mpamonjy tompo be fity. Ka hôpitaly aiza hono zato ahitana azy? Zazalahy ve niteraka sa kosa zazavavy? Tao an-tranon'omby efa elabe tokoa no naterahany mpamonjy ilay zazamasina soa. Nisehon'ireo anjely ny mpiandry ondry tamin'izany, ireo magy telo koa nitsaoka tsy ankiandriandry. Mahatsiaro izany naterahany, izany izahay anio, Noely na Krismasy samy azo, ilazana azy io, tsy ny sakafo na ny haingo na ireo kadao maro no andrasany aminao, tandremo asa fangaro.
izay vao azoko ny tantara toy izy hoe fatao tsara. Sokafo an'io ny fonao diovy mba ho vaovao, samy manana ny noeliny fa aoka kosa ny ianao mba ho noelim-pandresena andraisanao famonjena. Ry Jesosy zazakely, misaotra anao amin'ity andro noely. Tongava Tompo, avy mandroso, voako ho anao aneo ny foko. Tompolasy tompovavy, iny amboara tononkalo samy manana ny noeliny iny no mamarana ny fotoanantsika. Misaotra n'Andriamanitra tsika tamin'ny fahatanterahanyity takariva antsa fiterana noely ity andihany 540. Amin'ny anaran'ireo sampana rehetra anivon'ny fiangonana kristianina malagasy eto sy manodidina, dia maneho ny fankasitrahana ho antsika rehetra izay nanoina ny antso ka nanaiky andray anjara antanteraka ity fotoana ity. Ho an'Andriamanitra irery any anie ny voninahitra. Namakivaky ny lohasan'ny fahafatesana isika zanak'olombelona tamin'ireo volana maro noho ny valanaretina izay iaraha mahalala raha teo. Afakerinandro dia miandrandra ny fankalazana ny fahaterahan'ny ilay mpamonjintsika isika. Dia ilay zanak'Andriamanitra fahazavana tonga andrava ny aizina. Ambany fitahian'Andriamanitra dia mametraka anareo, mametraka ny fianakavianareo, mametraka ireo tapaka namana rehetra hanana fahasoavana ary dia mirary noely finaritra ho antsika tsirairay avy sy taom-baovao sambatra. Oui, célébrer la vie. Amen. Madi Jescar, exclusive mix. La Cachidi. Au sapin, roi des forêts, que je me tarde, verdure, quand par l'hiver, bois égarés sont dépouillés de leurs attraits. Au sapin, roi des forêts, tu as de ta parure. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va, ses corps soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. 5, 4, 3, 2, 1. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va, ses corps soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année romaine. La Cachidi. La Cachidi. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini.
Madi Jessica, exclusive mix. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 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 oh. Joyeux Noël! Dia miarabantsika rehetra tratran'ny krismasy a. Engane izao krismasy izao hitondra famonjena amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia samy tahiny tompo e! Dia faly miarabantsika rehetra tratran'izao Noely izao indray a. Dia engane ka Noely hitondra fahateram-baovao apontsika tsirairay avy ity Noely ity. Manilo soa tompoko!